intsony ny sisa amin'Israely. Tsisy lera mahita kombavana fa ho afaka mihinana sy mandry izy ka tsy misy arehetra azy. Mahevery ny fiantsonanareo ry rahalahy fa tsy firy no fendry araka ny mofo, tsy firy no namahery, tsy firy ny avorazana fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny hery, ary ny malena amin'izao tontolo izao no fidin'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery, ary ny karazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevatena no fidin'Andriamanitra dia tsy atao tsy misy azy fa foana imisy, mba tsy hisy nofo mpahazo ireare eo anatrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika, ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanafotana mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare aoka ny tombo no reharena. Ary Jesosy no nahita vahoaka dia niakatra teo amin'ny kiboty, ary rehefa tafapetraka izy dia namakina azy ny mpianany. Dia nilao avy izy ka nampianatra azy hoe sambatra no manantelo mampanahy fa azy no fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny ory fa izy no amifariana. Sambatra no mahay mifanahy fa izy no ampova ny mianany. Sambatra no mona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no hofokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Sambatra ny najivam-po fa izy no hahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao-ezana n'Andriamanitra. Sambatra izay mijery manoloana ny fahamarinana fa azy no fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo raha arasiany olona sy enjeriny arasiany izay teny ratsy rehetra hitenenany laingy anareo no miamiko. Mifalia sy miravavony ianareo fa lehibe varakitsinareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehany ny mpaminany